Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Da amin'ny fifaliana lehibe ny lasana vamarany eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Falipendray ny tena komero aminao eto androany. Ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto a. Dia fiadanan'ny tompo eo amintsika rehetrarehetra. Falibe mihitsy mahita anareo a. Ary matoky sy mily fa ifampahireto ilay amin'ity androany ity. Manomboka iray ny herinandrotsika, ny herinandro mpiasantsika, na dia efa nanomboka malera ny herinandro a. Dia eto ndraitsika ifankahireto hatramin'ny zoma anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandarana Andramoka Izaho a, ny Aky Radio a, ny mpikambana atinatin'ny groupe izay maharesy a. Dia tahiny tompo daholo ary isika rehetrarehetra. Raha androany nao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa natogavanao eto a. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Ary teteny aminao hoe maharetatra amin'ny falina dia efa alina ary satria mety ity fandarana ity no fandarana renao faraparany androany a. Dia teteny aminao hoe maharetatra amin'ny falana dia efa somary alinalina any ary fa matoky sy mino fa ifampahiretontsika androany a. Matoky sy mino fa raha tonga eto anao dia ahery, atanjaka ara-panahy dia ho tahiny tompo. Androany a niditra voalohany teto androany dia ranabavitsika Lina, artizana eto Madagasikara. Ka ny ataontsika dia izao, izay miditra voalohany rehetrarehetra moa dia mihitsika tsodrano. Ka mba misy fangatahana nataony zareo any Madagasikara. Very zareo any Madagasikara hony a, mba te ahazo an'io tsodrano io mihitsy. Dia miandro io mihitsy ny hoe hanomboka ny fandarana. Fa noho ny tanjaky ny connexion izay tsy dia lehibe a, tsy takatsika ty Europa, dia tsy mety tafiditra voalohany mihitsy fa miraikitra. Dia tsy hisy mihitsy zany izy aminay aty Madagasikara mba azo tsodrano zany a. Naroviana satria kely dia kely ny connexion dia efa mba miandro ihany fa tsy possible mihitsy ilay tonga voalohany. Ny ataontsika manomboka androany a, izay rehetra tafiditra voalohany eto androany zao ranabaviliana tafiditra voalohany dia mihitsika tsodrano izy, alleluia. Fa ny tsodrano menany ranabaviliana dia tsodrano any zareo any Madagasikara rehetrarehetra ihany koa. Ranabavy Rantanirina Marisaline, Bartel, Ihaja sy Ialaisy mihaja, Fahombiazana fitahina, Ranabavy Niriny, sy ry zaviny any Madagasikara mety mpiaraka amintsika eto. Reny rehetrarehetra dia ataontsika mitambatra anatin'ny tsodrano azo izay tafiditra voalohany dia mahazo amin'ny tsodrano ihany koa zareo any Madagasikara. Alleluia. Ka dia ty ary ny tsodrano menany ranabavy Lina sy nareo rehetrarehetra any Madagasikara ao amin'ny Isaia 7:20 andininy 2
sy ny fahatelo manao hoe aminaran' Jesosy amin'izany andro any ny rahanareo amin'ny tanymboaloboka azahoana divay mahery hoe za Jehova ny mpiaro anio a isaky ny ray mpimaso no andemako azy fa andrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy a. Haleloia. Averiko a amin'izany andro zany dia ny rahanareo amin'ny tanymboaloboka azahoana divay mahery hoe ianareo zany io lina sy ny ankizy rehetra ny Madagasikara zay mahazo nitsodrano androany za Jehova ozy izy ny mpiaro anio isaky ny ray mpimaso no andemako azy. Tsara karakara zany a fandrao misy manimba azy ary sary mpiaro Andriamanitra mba tsisy animba anareo na andro na alina dia miaro azy a. Haleloia. Amen. Raha izy fa ho anareo zany mitsodrano zany dia tahiny tompo a isika menakavy erikaraka tahiny Jesosy ao ihany koa itody Raonisoa tozy Jesosy mandrakizay Andoandry Kodaleoni erikaraka Tongasoa Razana Monika Novlitina Nambina Tsiriambaramielina Marijo tahiny tompo Marina Tiana Felana Rakoto itody Raonisoa Razana Monika Tina Rakoto Arzaka Arabaina fa androany a fenoerataona androany anniversaire amin'ny batisan'ny ranavavy Tina Rakoto Arzaka omaly ny ranavavitsika Rasoanirina Fabiola fenoerataona ny batisan'ny zareo arabaina nareo maravavy dia tahiny Jesosy a hatrany hatrany mareta hatrany farany. Angelina Diamant Kodanela Lovlitina tahiny Jesosy Lovlitina Rodine Marie tahiny Jesosy ihany koa Eliana Miariniaina dia tahiny tompo Ajaska Patitry Razana So Sylvie Iama Mapionina Nena Mahenisoa Kodaleoni Bet Sava Sondolana Rala Alain Iaminirina Andrena Solo Tongasoa Bet Sava mihaja Jesosy Mpandresy tahiny tompo Soameva ao ihany koa Inambina. Haleluia. Marijo Ralalin Kodanela Selina Rosemina itody Raonisoa Erika Anatra Angolina Rodriguez io a tahiny tompo a Ralalin fa narabaiko teo a Nambinitso Makrina hatrany sinina sy koa hoe tsy saody io nitsodrano tsy maninona Marina Tiana. Haleluia. Izy koa mbola tsy narabaiko Nena Mahenisoa. Amen. Tsisy isorana. Amen. Mamy nitsodrano izy mihaja sy lina. Tahiny tompo Zamina kamaradin' Jesosy Razana So Sylvie tahiny Jesosy tsika menakavy. Faly be mahita anareo a mino fa efampaherintsika eto androany dia maharita hatrany farany daholo ary a daholo tsika aloha milohan'ny zavatra rehetra ivavaka tsika aloha. Haleloia. Ametraka amin'ny fotoam-piaratan'Andriamanitra tsika ka ho ampandrosoantsika ny anabavitsika kadaka izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany. Androany nitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra ranabavitsika Marina Tiana avatsy Kanada ary vavaka firenena ranabavitsika Razana Monika. Haleloia. Zay ny androm-pandray anjara androany dia zahako moa takamazatra namelabelatra ny toroteny. Lasa arytsika ndao ary vavaka alohantsika tahiny tompo rarabavikadaka anao ny fitenenana. Zafady tompoko miandry kely tsika. Miandry kely tsika. Zafady tompoko.
mary miraikiraikitra kely ny connexion sika tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra manaraka zao vavaka fiambelona zao indray dia apetraka antsika eo ampelantanan'Andriamanitra indray rehefa malala ny fotoam-bavaka ataontsika amin'ity hariva ity dia aray vavaka antsika tompo ry rainay izay ny an-danitra be fitiavanao mbola midera mankalaza ny anaranao zay Jesosy malala mideranao zay satria tena hoe mbola nomenao fahasalamana atao miteraka zay tsirairay avy Jesosy ary mbola natrahatra zao ora sy fotoana zay ihonanay aminao zao indray Jesosy noho ny fitiavanao anay tsirairay avy zany tena navahanao amin'ny olona maro samihafa zay Jesosy satria matoa zay tonga eto Jesosy dia noho ny fitiavanao anay tanteraka nomenao anay zao fahasalamana ihonanay eto aminao zao indray dia ankehitriny Jesosy dia apetraka eo ampelantananao ary zao vavaka ataonay eto zao mba voninahitry ny anaranao ianao moa Jesosy miteny hoe raha misy roa na telo mivory eo amin'ny anarako dia hoe tompofony aho mino sy manantena zay Jesosy fa mizao fotoana izao ihany ianao dia tompofony ahy Jesosy mihaino ny vavakay ary apetraka eo ampelantananao Jesosy na ny vavaka zay ataonay eto na ny toroteny zay entin'ny mpanomponao indrindra Jesosy ny fampianarana zay entin'ny pasterana eto dia tena hoe asa verinao misy miala eto zay Jesosy raha sy tena milentika tanteraka ao anatin'ny fony tsirairay avy ka ho azonay zany fampianarana avy amin'ny mpanomponao zany tena hoe iainanay zany fampianarana avy aminao zany Jesosy satria miaraka aminao ny Jesosy tena mamy foana miaraka aminao zay Jesosy tena falifaly foana dia misotra indrindra raha nay zay an-danitra ary mangataka koa zay Jesosy ao an'ireo namanay zay tena hoe mety mangetaeta ny anaranao reo avanay nefa noho ny antony maro samihafa Jesosy malala ianao no mahita azy anatin'ny tokantrano tsirairay avy any ianao ny Jesosy tena hoe irosaka amin'izy ireo ny fanahy masinanao Jesosy ka netsikesika ny fonin'izy ireo tsirairay avy Jesosy satria efa kaiky ny Jesosy ny fahatongavanao hoe ka izahay Jesosy malala reo avanay ireo dia mba tianay mba anisany ondronao Jesosy mba hiakatra any an-danitra Jesosy malala dia misotra indrindra raha naizany an-danitra ary mbola mangataka zay Jesosy malala ireo namanay mety ireo olona fantatray ireo olona rehetrarehetra zay mangeteta ny anaranao ka any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao mety hoe marary Jesosy reo mijaly Jesosy ny olona rehetra zay hitanao na izy nakamboty na izy zany Jesosy ianao any Jesosy aro azy ireo manjakariva Jesosy ny mangeteta ny fahasalamana avy aminao Jesosy dia tena menao fahasalamana tanteraka Jesosy satria ianao dia dokotera ny lanitra sy manam-paharoa Jesosy malala tsisy zavatra sitranao ny fiainanay Jesosy malala na inona retina na retim-panay na retin-nofo Jesosy dia tsisy sitranao zany misotranao sahady zay amin'ny valim-bavaka menao anay zany Jesosy malala ary maro ny zavatra tiana aingatanina toy ianao nefa tsy voatony ny vavanay zany Jesosy malala ny makelery anay tsirairay avy mino sy matoky zay Jesosy fa tena hoe tanterahanao aminay zay hitanao mahasoa anay Jesosy malala dia misotra indrindra raha nay zay an-danitra misotra ny fitiavanao anay isanandro Jesosy tena misotra Jesosy malala tianay io ary tianay koa ianao Jesosy alleluia amen alleluia mankasitraka ny nandanabavy kadaka isika kadaka malala atao anatin'izay toriteny atao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny tamintsika teto zay ieno iritsika alleluia ao anatin'ity iri itsika hiditra apetrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia ao anatin'ity itsanao makatoerana tsara dia maka baiboly alleluia fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika alleluia tahiny tompo misaotra ranabavy-kadaka mitombozy sady mitombo fahasoavana dia mahereza hatrany hatrany lovilitina rodiny Marie izao mbola sy narabaiko teo fa ny ray eritovo nambiny tsomakirina tiana rakotoary zaka efa narabaiko teo zay daholo ngamany mbola sy narabaiko tahiny tompontsika rehetrarehetra lasaritsika ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ifandritsika iresaka momba ny Jesosy tsika rehefa avy eo alleluia iresaka momba ny lehilahy mahery dia ndao ary teo dia mentsika voninahitra avy hatrany izy tahiny tompontsika rehetrarehetra Love.
Alleluia. Sotra an'Andriamanitsika amin'izany izy zany a mampalahelo tokoa zany ranabavy hitako ny commentaire ny ranabavy Lina teo hoe tsy tafiditra tsony neny mampalahelo zany a za koa ary mandeha te handefy message anazy ato a te handefy message anazy ny fandanina dia tsy mety hitako ato tsony ny anarany tsara fantatritsika aloha hoe misy olana mihitsy ny Facebook tena misy olana ary manareo izay mbola tsy mahalala dia tsy ho ela dia hanomboka hisy amin'izay ny Facebook payant zany hoe zao zany ny tena marina rehefa nidinihana dia hanomboka tonga eo amin'ilay ficontrôlena ny olona rehetrarehetra amin'izay ny tompon'ny Facebook izay miaraka amin'ny zareo rehetrarehetra ireo moa zany dia tsy ho ela dia lasa hisy sandany amin'izay fanaovana Facebook zany hoe manana choix tsika mbola manana choix na le mandeha gratuit ohatrantsika ty any izy ohatr zany tsy dia tena hoe gratuit satria misy karazana fianana kely any anatin'ny connexion antsika anatiny izy ity ohatry hoe amin'izao izy mbola gratuit zany no hitantsika fa tsy ho ela zany dia lasa hisy aloha vola par mois izy ity dia amin'izay ny tanjona ataon'ny zareo dia ny amintsika taka ny varotra rehetrarehetra ihany moa hoe raha hivarotra tomobile vaovao ny concessionnaire dia tsy maintsy ame tolotra tsaratsara kokoa noho ny teo dia na le tomobile mitovy ihany ary mitovitovy misy zavatra kely hovaina fotsiny dia iny no amidy zany mahatonga andreny tomobile tanreo mitovitovy ohatra hoe Fiat 500 zao dia mitovitovy daholo ny paoziny ohatra fa ny jirony fotsiny mahasamihafa azy sy ny janteny ny pneuny sy ny ao anaty misy miova kely dia efa vidiny hafa indray iny azonareo dia ohatra ohatr'izay ihany koa zany no politika kely ao anatin'ilay izy raha ny fahafantarana azy na dia atao hoe misy ny gratuit dia misy ny payant dia ny tena tanjona moa politikan'ny varotra daholo zany dia nidirany olona amin'ilay payant daholo fa atao hitan'ny olona hoe tsy forcena anareo andohan'ilay vola fa zao kosa nefa zay afaka manome anareo service tsaratsara kokoa raha miditra amin'ilay mandonareo dia ina amin'ilay service tsaratsara kokoa ataony tsisy anareo bloqué itsony tsika zao misy fotoana bloqué dia misy fotoana tsy mety mahita zavatra
misy fotoana ohatrany hoe efa tediavinao zao ny fandarina tsy hita nare misy zatra tediavinao de ny olona mahita anao tsy mahita nare anao mikomente anao tsy hita ny olona ianao mahita ny fandarina ohatr'izay de raha hiditra am'le payan zany ianao a de ozy izy hoe voary kokoa de raha hitandratra fa tatoato zao misy be de be mihitsy ny compte piraté ohatr'izany de anisan'ny tolotra mety omendry hoe raha tsy te ho piraté tsony hoe te ho voary ny comptenao a de midira am'le payan fa zao kosa nitakaniny de zao ao anatin'izay a de iova bedema zao ny compte fake be de be za zao manao Facebook io a de tsisy mahita ny toerana misy a raha tsy hoe tena manampaizana mihitsy mitady hoe aiza ny ordinateur na ny telefona ny connecté avana tamin'ity compte ty tamin'ny ora ohatrao zany atratranareny ohatry olona mpanao ratsy amin'ny Facebook raha tena tediavina de hita daholy fa iovatra zareo tiany mihitsy hoe tonga de tsy mila tediavina tsony eo fa hita ary io zavatra io de lalina be io ary lasa lavitra be io a fa ny olona moa tsy de mandinika an'izay zavatra zay fa io a de misy dirany daholo amin'ny ara-panahy io zavatra rehetrarehetra io zavana ka izao zary tiako tenanareo amin'io a rehefa hiditra am'le payan io anao anavao hitareo zao ny compte ko ny compteko tsy nentiny veriny zao tsara fantatrareo bloqué ny compte tamin'ny 6 décembre ny antony de zao afaka mbola miverina ihany iny fa za matsy efa ela ny tenen'ny Facebook hoe ovay numéro anao am'izay io le numéro anao nefinny a mbola numéro ako tany Madagasikara tamy zavananao Facebook tamin'ny voalohany a navoakan'iny de tsy nety soloko le izy de mibloqué ny indray mandeha am'izay sika teto mifandarina teto de izy hoe iny fa nefakany am'le numéro anao am'izay ary izy ny kody de le numéro io efa numéro tsy fantatra tsony efa tany Madagasikara Airtel de tsy taverina tsony ny compteko maraky ty ny androany ny tanjona de ny ahitana atsika rehetrarehetra am'izay miditra amin'ny icontrôler atsika rehetra am'izay zany de rehefa miditra amin'io tsika isy fanavaozana zany zao ny Facebook de mila alefany mihitsy ny pièce d'identité anao ny momba anao ny adressenao am'izao fa tsy misy an'izany hoe nareo zay mbola manana numéro anareo any Madagasikara de ovay am'izay numéro fa misy fotoana io bloqué kely fotsiny de any ny numéro de récupération anao iny a de tsy verina tsony ny comptenao de tsy maintsy any ianao a hiditra am'le aminao an'le tena izy azonareo misy politika ao ambadiky le izy ka io zavatra fanelingelena rehetrarehetra io a de tena hidirana an'izany tahaka zany ihany koa ny 5G anomboka tsy de ikon'ny capté tsony tsika ny 3G moa zao efa diny tanteraka tsy de mikapté tsony tsika amin'ny 4G sarotsarotra de asisika an'zareo moramora zay maninona raha miditra amin'ny 5G a de mora mahazo sady vetivety ohatr'izay ihany io politika daholo zany le izy moa fa le izy tsy politika tsotsotra fa avolenta ary misy zavatra ambadiky be de be ambadiky le izy ka zay ny antony azaveko anareo zay ny antony a mahatonga an'le izy ary io zavatra io moa zany riavana na hoe na vaingana de tsy maintsy misy hisy fandamina an'zareo an'io fao be de possible mitapaka daholo mihitsy aloha de miverina vaovao daholo de miverina ohatrany hoe manokatra compte daholo tsika rehetrarehetra zao zay le izy ka tsisy azo atao amazy io a takan'ny atsika eto mifandarantsika isak'izay tapaka eto a de tapaka za zao tsy mamerina tsony hoe tapaka io de iverina insistanao fa rehefa tapaka de tapaka tsy atsika io fa anazy isaorantsika an'Andriamanitra rehefa tsy tapaka ary araroantsika rehefa tsy tapaka ary raha tsy tapaka ty androany de aherina atsika hiale eto alleloia itopatsika reny zao tonga de alefa ingana ny fandarana fa mampahery amineny a soraty anaty mail any na anaty WhatsApp any a raha tsy diso ara na bablina raha ataonao copienao ny lien ny fandaratsika de alefaso par WhatsApp sans mba hitany any alefaso WhatsApp na Telegram raha manana Telegram neny na WhatsApp de alefaso aminazy fa mety ho hitany any ny fandarana raha tsy amin'ny alalan'ny Facebook sy Messenger ny andefasanao azy zay rehefa orinao tsika mety hitady hevitra anankiray koa efa tena sarotra io an'le tena tsy mety asitsika Zoom io de ataotsika partage d'écran fa mbola misy hevitra foana azo jerena ny am'izany fa hodiniatsika kely rehefa tsy ela fa rehefa so WhatsApp aloha raha nabavilinany neny aloha izy mba hita fandarana fa ilaina mifampahery am'izao ilaina ny tenin'Andriamanitra mampahery itoparitsika re zay no ela fa antsika to diditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay etsika etandranabavitsika Marina Tiana avy atsy Canada taitopo ranabavy Marina anao ny fitenena de vita moa ny toriteniny de miverina eto mameaperatra ny toriteny taitopotsika rehetrarehetra sitraka pastera tamin'ny fanomezana fitenenana tainy tompo sika rehetra tainy tompo pastera
Misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika no nanomezany antsika ny soratra masina hita ao amin'ny Jaona 2:1-5 izay vakiana amin'ny anaran'Andriamanitra hoe: ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Fiafarany filazantsara izay soratany Jaona ao amin'ny soratra masina soratany Jaona izy ity. Manambara io soratra masina io fa betsaka tsy voatanisa amin'ny fahagagana nataon'i Jesosy teo amin'ny olona tsirairay izay nandalo teo aminy, nitady azy ary nifanojo azy. Nisy ihany koa ireo nikikika avy lavitra nitady azy tamin'ny mbola fahavelony tao aorianan'ny fitsanganany tamin'ny maty, dia mbola nanao fahagagana maro tsy tapesipesena Jesosy. Azombara tokoa mantsy fa tsy namela olona Jesosy tamin'ny fandalovany teto ambonin'ny tany, ary na dia efa lasa any an-danitra ary izy dia mbola eo foana mijery ny tsirairay. Isaky ny olona ny fahagagana nataon'i Jesosy, isaky ny tantaram-piainan'ny olona anankiray, isaky ny eksperiansa, isaky ny toetra isam-batan'olona, tao ny jamba, natao ny nahiratra, ary isaky ny fanantenana isam-batan'olona ihany koa. Izany marika fa tsy manam-paharoa ny tsirairay, na antsoina hoe tsy misy olona mitovy tanteraka eto ambonin'ny tany raha eo masin'Andriamanitra. Ka rehefa omeny zavatra dia zavatra mifanaraka amin'izay natokana ho antsika izany. Alay sary an-tsaina iray minitra vetivety fotsiny tokoa mantsy hoe mitovy daholo ny olona rehetra dia anahoana ny tany. Dia ny marina tokoa hoe raha samy mitovitovy eny daholo na mitovitovy fotsiny ny olona rehetra dia ho tsara ve ny tany? Samy mitovy daholo ny loko, samy mitovy daholo ny volo, samy mitovy daholo ny fomba fiteny. Tena ohatra ny hosahirana ihany tsika amin'ny fifankahafantarana raha ohatra ka mitovy daholo, mitovy tsy misy valaka daholo itsika rehetra. Na eo amin'ny finanam-bary dia efa samy hafa na iray trano ary. Ao ny sasany mihinana aingakaingana kokoa, ao ny mihinana vary miaraka amin'ny laoka, ao mihinana ny laoka aloha vary no hanina, ao mihinana avy any amin'ny sisiny vilia. Izany finanana vary izany fotsiny dia efa manambara fa tsy voatanisa ny fomba hitiavantsika io vary io, fa arakaraka ny isam-batan'olona. Noho izany dia samy hafa isika, dia izay omen'Andriamanitra antsika koa dia samy hafa mifanaraka tsara amintsika, ka tsy tokony tsika hisy variana hoe hitsiriritra ny an'ny hafa. Rehefa mangataka isika dia omen'Andriamanitra fa mangata zavatra spesiala ho anao, tsy hitovizanao amin'ny hafa fa omen'Andriamanitra anao iny. Miaraka amin'ny valim-bavaka izay nangatanao dia omen'Andriamanitra mihoatra izay nangatanao. Ny fitsiriritana ny an'ny hafa dia tsy fahatokisana an'Andriamanitra, tsy fahatokisana fa maro, tsy tambisaina ny zavatra afaka omen'Andriamanitra antsika, ny zavatra ao amin'Andriamanitra. Zavatra tokony ataontsika dia mamantatra ampahendrena ny zavatra ilaintsika, mangataka azy amin'ny Andriamanitra, dia asandratra ny hatsaran'Andriamanitra amin'izay efa vitany ho antsika, ary izay zavatra ataony ho antsika any amin'ny ho avy. Satria tokoa mantsy tsy manana fetra ny herin'Andriamanitra, ny zava-bitany ho antsika dia maro tsy tambisaina, ary mahita lalana isan-karazany ho antsika foana Andriamanitra, ninonina ny zavatra mitranga, ninonina ny zavatra miseho. Fantany isika ny taloha, ny ankehitriny, ary no avintsika, ka omeny ny tsara ho antsika.
mahaiza mangataka amin'Andriamanitra ny tena ampiavaka anao, fa omeny io mampiavaka io ary miaraka amin'izay mampitovy atsika samy olombelona, omeny miaraka koa amin'ny fampanantenana izay nomeny. Manamarika koa io teny io soratra masina io fa tsy maty Jesosy fa velona, satria teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty izy dia mbola tsy manapetra ny fahagagana nataony. Manamafy izany fa tokony ataontsika dia mivavaka, tsy mitsahatra ary mangataka amin'ny Jesosy. Izy no any afaka miresaka direct amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, amin'izao ora izao, ka afaka miteny aminy ny mombamomba antsika rehetra. Tsy voatanisa, tsy tapesipesena ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ary na ny boky rehetra izay misy eran-tany ary tsy hafeno azy, raha izany no detahena antsipiriany. Ka noho izany ny Baiboly dia boky feno harena, tsy tapesipesena, boky tsy mety ritra, mitory ny tenin'Andriamanitra, afaka hianterantsika hatrany amin'ny ho avintsika mandrakizay. Ka noho izany isan'andro mivavaha, mamaky Baiboly, mandiny tena inona mampiavaka amin'ny hafa dia mangataha amin'Andriamanitra, manana fotoana iresahana amin'Andriamanitra, angatahana azy ny zavatra tianao azy, isaorana azy ny zavatra tsy tapesipesena izay efa nataony teo amin'ny fatanao. Aza mitsahatra mangataka fa feno miboiboka ny harena ao anatin'ny Baiboly, mangataha amin'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, fa io Jaona toko 2:5 io dia manambara tsara atsika fa betsaka tsy tapesipesena ny harena azo tsoahana avy ao amin'ny Baiboly, azo tsoahana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza mitsahatra ny mamaky Baiboly, aza mitsahatra ny mitady rio amin'Andriamanitra, satria izy ny fiainana mandrakizay, izy no mahafantatra antsika, izy ny Andriamanitra sady mahafantatra ny Jesosy no marina, izy no afaka hianterantsika, izy no manaraka antsika, izy no mahafantatra izay tena ilaintsika. Fa rehefa mangataka dia fantaro ny tenanao, dia fantaro zavatra tianao angatahana amin'Andriamanitra. Ry havana, izay ny tenin'Andriamanitra narosoko antsika anio. Tokony ino sika manomboka izao fa tsy hitapesipesena ny hatsarana ao amin'Andriamanitra, ka tokony hitoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Inoko fa manomboka androany dia mahafantatra isika hoe izy isika, inona ny zavatra ilaisika, angatahantsika amin'Andriamanitra. Dia isaorana eton'Andriamanitra nanome antsika io somboteny io izay manamarika fa lehibe Andriamanitra ary tsy tapesipesena ny zavatra afaka ataony amintsika tsirairay. Izao manamarana ny soratra masina izay zarazaraiko amintsika androany, ka inoko fa atonga hery ianao ary atonga anao isaikaina ny mombanao amin'ny zavatra rehetra izay angatahanao amin'Andriamanitra, ary koa amin'ny zavatra rehetra izay iteranao an'Andriamanitra izany. Isaorana pasterana amin'ny fitenenana dia tahiny tompo sika rehetra. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka indrindra ny ranambavy Marina Tianatsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra. Andriamanitra manankirepasaorany amaly fitianao dia ampitombo anao dia mitombozy dia mitombo fasoavana dia fanatera amin'ny ankonanao dia tahiny Jesosy ranambavy Marina Tiana. Aleluia. Mahafinaritra be mihitsy verset io.
miraba zay mbola tsy voarava aloha Bartel mbola tsy narabaiko teo Eliana koa mbola tsy narabaiko teo tsy tadidiko de izy koa mbola tsy narabaiko teo Fitia de zay mbola tsy hitako teo ngamba ohatsy nisy hitako anankiray koa tao ambony tao nandritra ny toriteny lasa mbola hitako de arabaiko Rosina de tonga soa Minamina Mami Samina efa narabaiko tainy Jesosy daholo tonga soa nareo maretatra amin'ny farany halleluia sotra ny ranabavy marina ty anatsika ole ten'Andriamanitra John 1:25 amin'ny anan'i Jesosy ary misy zavatra maro hafa koa zay nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetrarehetra zany ataoko fa izao tontolo izao aza de tsy ombony boky voasoratra ny tiana tenenina amin'ilo hoe raha voasoratra tsirairay avokoa de sady misy heviny anankiroa hoe tena voatanisa tsirairay no ny detayena meko ohatra ray nareo ohatra raha ohatra zany zavatra nataon'i Jesosy tena hoe tena ny detayena daholo mihitsy tena nitantaraina hatramin'ny kely sy bitika indrindra na ny fomba nanaovana an'io fahagagana io sy ny hoe amahasarotra ny olana io sy ny hoe ny nantanterana an'io sy ny taorinan'io ny zavanitranga taorina sy ny toy an'ny fiainan'iny olon'iny sy ny zavany hatramin'ny kely indrindra ny detayena tao de ny fahagagana anankiray angambany baiboly ray fa tena tsy ny detayena tena natao safo be mantsana ary tena hoe karazany hoe zavatra ato anatin'ny baiboly ty de ny sélectionnena tsy izy rehetrarehetra hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona ao ambadika kely Jaona 2:20 Jaona 2:20 andininy fa-telopolo nge vakitsika Jaona 2:20 andininy fa-telopolo hoy ny tena Andriamanitra andininy fa-telopolo sy faraiky amby telopolo hoy le ten'Andriamanitra ary nisy famantarana hafa maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity fa voasoratra izao mba hainonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarana raha mino nareo zany hoe ny zavatra voasoratra eto zany tsika tsy hitady lavitra fa reo voasoratra hoe fa ampy reo anambara fa Kristy Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra zany hoe na ny mpianatra nanatrika teo ary zany satria ny filazantsara mantsy Matteo Marka Luka John de Matteo de Marka de Luka John samy nanana taratasy samy nanana fanoratana de manaraka an' Jesosy de hitanao tsara fa na de ataoko hoe ny tafidrivotra ary ny rana tamin'i Jesosy samy manana fomba fitantarana ny mpianatra arak'izay fahitany sy ny ainany an'le izy fa teo mason'ireo mpianatra koa mbola nisy zavatra maro be nataon'i Jesosy fa tsy voasoratra maro be de tsy tamin'izany mety mbola tsy nisy sténographie le sorapoy ohatra hoe secrétaire mahitsara azy izy mahay sténo eto le hoe zay manao dactylo sy sténo taloha tamin'ny anay tamin'izany misy fianarana nalaza be teo taninandro teo tamin'izany hoe mpampianatra dactylo sy sténo le sorapoy ohatra zany zavatra tena eritreretra zany mety zavatra kely fotsiny de efa voasoratra raha mamanay mahay an'izany reny olona tanolo manao secrétaire reny mahay an'izany secrétaire particulier secrétaire de direction reny mahay an'izany mihitsy miteny hoe raha diry de ka mpianatra mbola tsy nahay sorapoy taloha fa de zay teny amin'eo no soratana de misy tena mitsanga fa tsy voasoratra tena tsy voasoratra fa tsy ombony boky vitsy ny mpanoratra ny tena marina tsy araky ny mpanoratra secrétaire fitendry machine vitsy ho amin'ny mpanoratra hoy tena mantra hoe vitsy be vokatra fa mpiasa ny vitsy fa be de be mifakagana ataon'i Jesosy fa mpanoratra vitsy tokony izao tontolo izao ndray nanoratra ary ny olona rehetra tokony ho mpanoratra ary ny tena marina olona tena Andriamanitra hoe misy zavatra maro hafa koa nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetra zany ataoko fa zao tontolo izao aza de tsy ombony boky voasoratra fahagagan'i Jesosy zany tsy takatry ny sainy zany tsy voisa ole tena Andriamanitra misy zavatra maro hafa koa zay nataon'i Jesosy raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetrarehetra zany
tsinareo tsara ohatra mameohatra anareo zao misy lehilahy zao tao amin'ny baiboly tao a jamby izy fa any amin'ny jauna toko fa 7 any ndraiky vakitsika misy lehilahy le jamba le teraka jamba any amin'ny jauna fa 7 misy namparatin'ny Jesosy andra lehilahy teraka jamba de tsinareo fa ity zavatra ty a rehefa hitarina de tsy omby tokoa ny boky fa zany hoe tonga de tena fotsiny sitrana le olona de zay fa jerenareo zavatra nataony Jesosy teto raha nandalo Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy jaona toko fa 7 andiny voalohany ary raha nandalo Jesosy de nahita lehilahy jamba hatry ny volany fony voateraka ary ny mpianana nantany nanao azy hoe rabe iza moa nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-drenina no zay teraka jamba izy Jesosy namaly hoe tsy lehilahy io nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy any aloha de efa fahagagana hoe nataony Jesosy mihitsy zay ionana tamin'ny olo io tamin'ny fotoana io olo io zany nandeha amatona ny teny jamba fo Jesosy ho avy ny fotoana ionako amin'io io no anehoako ny asan'Andriamanitra eo aminy Jesosy zany ny angasana no asan'Andriamanitra amin'io de tretao zany misy olona any ananany efa voalahatra ny diany Jesosy de miona zany aloha de efa fahagagana ary isika tsy maintsy manao zay ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro avy ny alina ka tsy azo miasa ny olona raha am'izao tontolo zao de fa azavahan'izao tontolo zao andiny fahenina jaona toko fa 7 andiny fahenina ary nalaza zany de nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora de nahosy ny mason'ilay jamba ary ho izy taminy de sasao ny masonao amin'ny farisy loamo izay atao hoe raha dika ny raina de lasa izy ka nanasa de miverina nahiratra zao aloha fahagagana rora samy misy rora daholo tsika misy fotoana tany aminay misy lehilahy zay mpanao odimay de raha vo may ianao de entinany aminy de rorainy de sitrana tokoa mahavarina de rorainy de tam'zany vo may kely de aiza Manuel ny anarany aiza Manuel entinany Manuel de rorainy Manuel de tonga de fa sitrana foa zay rorainy Jesosy mihoatra an'izany Jesosy ny rorany Jesosy tsy manasitrana ny may fotsiny fa ny rorany Jesosy afangaro amin'ny tany lasa fotaka de tretinao fa fotaka ny ampirorany Jesosy lasa fanafodina fahajambana tsy mampaniry voamaso satria lehilahy io tsy teraka jamba tsisy voamaso mihitsy io le milepona be le satria misy de ohatrany somary manjavozavo de mahita kely any hoe efa hoe any zany misy be de be mantsy any amin'ny firenena jiosy ny olona lasa jamba mahiratra nefa jamba satria tratrany layana zavamaniry reny any feno zavamaniry misy lay reny de tratrany lay de tsy voatsabo sy tsy voadio tratrany vovoka ny atoandro de matory amin'ny alina de mivody de mandranoka de mitambatra fidra am'le ray le izy de miaratsy mahita ny masoandro be de be ny olona lasa jamba any Palestina noho izay zavatra izay fa ity raha ty tena teraka jamba zany hoe misy olona jamba afaka sitrana ihany raha hoe diovina fotsiny ny olona mantsy rehefa tsy mahita de jamba tsy afaka mahita tsony satria tena difotry ny feriny maso de jamba inara zay fa ity lehilahy teraka jamba tsy nisy voamaso mihitsy fa nyrorany Jesosy rehefa tambatra amin'io io tany io afaka manasitrana fagagana nge zany tsy ny rahan'i Jesosy ny rahan'i Jesosy mantsy mahagaga koa hitantsika teo amin'ny baiboly rehefa nitsondroma ny lany voan'i Jesosy de nipitika ny rano sy ny ra de nisy miaramila jamba teo misy miaramila zay pomaso tamin'ireo miaramila teo ambany hazo fijaliana de tratra amin'le film La Passion de Christ iny tena ahitana an'izany mihitsy ahitana an'izany miariary zay tantara zay tratra n'le pititra kely fotsiny mikasika tamin'ny masony to de nahiratra fagagana zany zay le hoe raha dietahena le izy ary ty koa mbola zavatra mahagaga jerareo tsara nasiana le nosorana le
le feta tamin'ny roran Jesosy le olona de sao nyteneny Jesosy andesa sao ny masonao any amin'ny farisy Siloamo de lasa izy ka nanasa de niverina nahiratra. Misy fahakakana anankiray eto mbola jamby io lehilahy io sisy ny teny misy telo sy ny tatana izy fa jambo anankiray voakasihan Jesosy fotsiny na mbola tsy mahiratra ary de mahita lalana. Olona tena Andriamanitra raha jitsika eny amin'ny eto ambanimbany eto eto amin'ny de eo ambanimbany io andiny faraika amby vola ary le izy namarika anao hoe ila lehilahy atao Jesosy nanao feta de nositra masoko kanao tamiko hoe makanesana Siloamo ka sao masonao ko nandeha de nanasa azy ka de nahiratra. Fahagagany zany misy jamba zany lasa manomboka mahita lalana no ny fitarihana fotsiny fa fanilany tombo sy fanazavana ny lalako ny tenao anaty maizy ianao mahita lalana. Jamba tonga de mahita lalana hoe ary Siloamo tsy nisy ny tatana tsy nila GPS fa nikasihan Jesosy tamin'ny feta fotsiny de mivenavana de tena nahita tsara am'izay. Zany nge raha de tahena fahagagany ay tena kany hoe raha lazaina tsirairay ole ato amin'ny Jaona faraika amby roapolo teo raha lazaina tsirairay zany hoe raha de tahena tsy voaisy io tsy voaisy zany boky zany olo tena Andriamanitra mihitsy ny tena maro loatra ry havana ny zavatra vitan'Andriamanitra tsy voatanisa daholo. Any amin'ny Salamo 100 misy aitsika tsara ny teny manao hoe Salamo 115 no amarinao ny fahagagana sy ny hevitra azo nataonao anay Jehovah Andriamanitra tsy misy azo ampitaina aminao raha tiako ambara sy olazainy reny de indro maro loatra ka tsy tanjo isaina mba nezaka nanoratra ihany ry havany Davida fa maro loatra izy Davida tsy manana encre ho am'izany aho Davida tsy vitany encre-ko. Raha amitsika am'izao de mandeha miantsena stylo foana vidy an'le stylo bika amin'ny paquet reny ianao ole raha lampiara-manompan'Andriamanitra tamin'ilay zay io atsaran'Andriamanitra izy raha hosoratana amin'ny taratasy be na ranomasy le an'izao tontolo zao atao encre na stylo de anoratana ny fahatsaran'Andriamanitra de tsy ampy izy izy. Ianao zany raha anoratra ny fahatsaran'Andriamanitra ianao de to de miantsena foana ianao mividy stylo foana ianao fa tsy ampy ny stylo. Salasala faraika amby 70 andiny fa 5 olo ten'Andriamanitra ny vavaka itoran'ny fahamarinao sy ny famonjenao mandrakariva fa tsy fantatro nisany raha isaina tsy fantatra nisany. Za zao ny antany anao raha Jesosy nresahantsika ole ten'Andriamanitra ny amin'ilay Jaona faraika amby 20 teo ozy izy hoe raha misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay reo de ty boky ty tsy omby. Raha ianao zao ny anontaniako inona avy mba fahagagana tadidinao hoe nataon'i Jesosy hoe samimba manora tsika inona zao tonga de tonga anatin'ny sainao zany hoe inona ny zavatra mba tadidinao hoe fahagagana nataon'i Jesosy. Ange samba manoratra ketsika na i Matthieu, Marka, Luka, Jaona samy nanoratra daholo nandeha ambony rano tojo namaly voalohany misaotra ny tojo inona zao mba tadidinareo de miresaha koa mitadidy an'le zavatra tena le tsy de rano lasa divay anisan'ny nalaza ary fahagagana nataon'i Jesosy voalohany nanasitrana ny boka nampitsahatra tafitra saotra ny Marizô sy nanangana ny maty anakefatra 5 no nampitsangan'i Jesosy ny voasoratra zany rary voan'ny paralysisy avana amby 30 taona teo amin'ny farihan'ny Betesda nanambatra taona efa maina any amin'ny tsy Jesosy aloha nanao an'izay nampitsahatra rivotra le vehivavy mitsitra nanao hémorragie mofo 5 sy azan-drandro mahita daholo nareo mahafinaritra. Alleluia. Saotra nareo nandeha tambony rano le fampakaram-bady rano lasa divay azadino namoany an'ireny demoni tany Kapernaume azadino reny. Inona zao no nataony anisan'ny nataony voalohany mofo 5 sy azan-drandro nanangana ny maty ahoana fomba neona ny tamin'ny mpianatra nanangana ny Lazarosy
napiaiky olona azo ny demoni nandeha tamin'ny rano izy daholika zany samy manoratra na ray ary be de ahitinareo na de ray ary nameno an'ilay tsy hitanareo le ino dizy ty le sambony eky letika azo trondro io zo raha tany nambinina io trondro be de be vola tamin'ny vavan'ny trondro zany izy daholo nanozina avy avy izy daholo zany sotra anareo nansisana mpanompo le kapiteny raha foy zany peterany sy tranony mahafinaritra le ankizy vavy nitsangana tamin'ny maty zanaka vavy nyjairo telo lanatsipy tanaty lafora rasadraka azy mesakasy Abednego nasitrana avilavitra io le hoe miteny fotsiny izy de fa mitenena fotsiny ihany izy de fa sitrana ianao Marie Virgine toejaza sotra miperta nanamaina le ino izy le aviavy na aminany amin'ny Natanaela avy bebaka zany mbola izy daholo zany tafidrivotra de volony Gadarena asadiro nanatsangana ny zazaka vaviny Jairo nasitrana le lehilahy many rano le binabinany rano halleloia mahafinaritra zany tsy voatanitsika fotsiny azy de fa nametaka sofiny efa tapaka sofiny Maliko le tratran'ny sabatry Petera misotra ny $100 mofo 5 sazandrano eo teny efa voateny mofo 5 sazandrano ro niakatra tany andranitra nanjavana niovatare azadino niovatare izy andreseniny maty avonjy amin'ny Barabasy sotra ny nambinina le vehivavy tsy nahatraky na hita daholo nareo fa izao no teneko anareo andresany fampatesana nareo zao mahita an'izany daholo de reny le voasoratra fa tsy nareo reny ngeny miaika an'izany tsy tsika kristiana reny ngeny miaika an'izany teneko anareo ny silamo mahafantatra an' Jesosy mety mbola tsy hainareo ngamba reto zavatra teneniko reto herinareo tsara magatahako nareo hihaino tsara ny silamo de mahafantatra an' Jesosy ihany koa ary ny silamo de mandray an' Jesosy ho isan'ny anankiray amin'ireo mpaminany ngeza indrindra nisy hatramin'izay tsy fantatro ireo mpaminany efatra sasany fa Jesosy ihany ny fantatro amin'ny silamo de Jesosy de zanak'Andriamanitra tokoa ary rehefa nanao an'ity fandaran'ity nanao an'ity fandaran'ity de natsapa fa aika ny silamo ry havana tena manaiky Jesosy tena enjana be de tretinareo misy fahagagana tena marina mihitsy le hoe mizavatra maro avao koa raha voasoratra sy ray avokoa de tsy ompy ny boky fa any anaty Coran mbola misy fahagagana nataon'i Jesosy izay tsy voasoratra ty anaty Baiboly nefa reny zao tsika rehetra misaotra nareo mbola mitoy manoratra sotra nareo nanasitrana boka na resafatesana na nandroka devoly fa any anaty Coran tena raha misy olona eto silamo mihaino eto de tena angatahako mihitsy izy jerena zany hoe sourate enjareo ohatry hoe sourate 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 3 verset 49 ohatra zany zany ohatry hoe Jaune toko fa Petera voalohany toko fa telo andininy fa zao ohatra zay zany zao le izy sourate tany anazy ny anaran'ny chapitre sourate 3 verset 49 misy an' Jesosy miteny an'izao zavatra zao vakiko le izy Coran ty teneniko ty zao ny fanoratry ny mpanoratra an'le Coran momba an' Jesosy sourate 3 verset 49 izy no iraka ho an'ny zanak'Israely ozy izy aroa izy zao zany ny teny Jesosy tao anaty Coran tao ety aminareo haneo an'Andriamanitra zany hoe anisy famantarana halleloia anisy famantarana fa za zanak'Andriamanitra de zao no nataon'i Jesosy reto nisy vorona sarina vorona vita amin'ny tanimanga sarina vorona ohatry ny haingotrano zany haingotrano ao an-tranonao sarina vorona vita amin'ny haingotrano de Jesosy teo mason'ny olona teo mason'ny tsy Jaune sy
Matisy marika sy Luka John tsony ndray fa teo masony olona zay nanoratra ny Coran nahitan'izany ary voasoratra zany. Averika ny eo amin'ny soraty 3 verset 49 hoe nisy vorona vita amin'ny tanimanga dia hoy Jesosy eto aminareo aho izy aneo anareo an'Andriamanitra mba ho pofoko aminareo fa za zanak'Andriamanitra dia asiako fofinaina ity vorona tanimanga ity dia mitsofony le vorona tanimanga tonga dia nanitany teo dia laza. Raha tsy mihina nareo dia midava Coran dia vacu zany tantara tena nisy zany. Ny Coran no manambara an'izany, manambara zany fahagaganana atao zao tsy hitantsika namaky baiboly zao zany satria tsy omby ny baiboly mila boky hafa ilazana ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Tsofinao le sarina sarina vorona vita amin'ny tanimanga tsofiny tonga dia nanidina tonga dia lasa vorona nasiany Jesosy aina. Ao amin'ny Coran ao ankoatran'ireto olona atao amin'ny baiboly hoe teraka jambo, misy teraka jambo ao misy boka hatramin'ny naterahany ao zanaka boka tonga dia teraka boka tonga dia dioviny Jesosy sy nampahiratiny. Alleloia. Jesosy ao anaty Coran dia voalaza fa Jesosy voateraka voalatsaka dia nahainy teny. Atao amin'ny baiboly zao tsisy an'izany fa any amin'ny Coran tena nigagana zany Jesosy Kristy teraka tao Betlehema zany fa voateraka nilatsaka tonga dia nahainy teny. Aizanao mita zaza voateraka dia mahay miteny Jesosy fa tsy voasoratra ato zany satria be loatra tsy ny detahena tsy afaka ny detahena. Ao amin'ny Coran misy fahagaganana anankiray nataony Jesosy zao hatran'izao hoe misy ny fantatsika dia namory voalazanareo teo hoe ohatra hoe sorata SOURATE dia jerevonareo amin'ny internet tapy fotsiny hoe soraty 3 verset 49 dia hitanareo zany zavatra tantariko anareo zany. Dia zao tsika zao rehefa miteny hoe fahagaganana nataony Jesosy ohatra nanao resaka sakafo dia misy an'ilay mofodimy sy sasany rano roa hoe na multipliena le izy nampitomboana. Fa ao amin'ny Coran koa voalaza Jesosy nanao fahagaganana ohatr'izao nangataka nyandrandra ny lanitra izy dia nangataka dia nampidina latabatra ngeza be efa misy sakafo efa sakafo efa vita dia nidina ilay latabatra misy sakafo to dia nihinana ny olona. Ao anaty Coran misy an'izany. Tsy voalaza ao amin'ny baiboly zany tsy voasoratra satria hoy ny tenin'Andriamanitra maro loatra. Alleluia. Maro loatra tsy voatanisa. Eritreretanareo ao amin'ny misy fotoana Matthieu dia Marka dia Luka John reny zavatra soratany reny mahita ka anankiray izy way iny misy vavy mitanondrika vokaka dia ahoana raha vavy Rose Minanga mety nahita an'izany Coran zany efa namaky Coran fa misy zay zavatra izay misy vavy vokaka tanondrika ny 12 taona dia hitany Matthieu nahitany Marka le izy dia inona zavatra nitranga tonga dia efa soratany teo sitrany napitrakan'i Jesosy le vehivavy. Alleluia. Fa misy fotoana any amin'ny Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 dia jerenareo tsara ny zavatra nitranga. Marina mihitsy n'izay. Io koa zao tena mampioneo marina le izy hoe nisy fotoana Jesosy nifady anina tany amin'ny tany efitra rehefa avy nanohatra ny fakapanahany devoly dia nidina ny anjely ny karakara azy dia possible ohatr'izay koa zao zay zavatra zay. Dia ozy isika hoe ny Islam manina tsy mino Jesosy fa ny Islam nefa dia tena nanaiky ary anisan'ny fahagagana lehibe tena nampiaiky ny Islam zany hoe Maria mitoejaza nefa virgine zany dia voasoratra zany tsy voatanisa fa jenerala any amin'ny Matthieu 7:20 andininy fa 7:30 vakitsinge teto zany ny zavatra nitranga dia zao hatram'izay misy zavatra ray mitranga hoe io misy le anateraka jambo dia nisoratana io misy ohatra hoe io le misy an'le lehilahy maty tanana
dia nisorata amin'ny Matio naotratra Matio 2:20 ohatra andiny pasivy dia misy raha matana tsy netsika tana dia nentina teo amin'ny Jesosy ohatra zany dia ohatra indray hoe Jesosy nandeha teo ambony rano Matio 2:20 dia hita amin'ny Matio dia nisoratany fa tao amin'ny Matio 2:20 ny zavatra nitrango ohatr'izao tonga teo Genesareta Jesosy vakitsika ilay teny Matio 2:20 dia 2:30 ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta ary noho nahafantatra azy ny tompo-tany teo fantatry hoe Jesosy io dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka mitondra ny marary rehetra eo aminy teo izany tonga dia aiza ny ahafantarana ahoana ny fomba anoratanao an'izany hoe misy marary dia inona raha no misitra tany nefa nieritretinareo ny fomba nanasitra Jesosy ny olona teto hoy ny olona 5:30 dia nangataka tamin'ireo mba hamela azy anendry na dia nisomotra viavin-dambany ihany azy koa niza nanendry dia sitrana avokoa vahoaka tena vahoaka tsisy tsony antany hoe inona marary anao tsisy an'izany tsony ary ianao inona marary anao tsisy an'izany tsony fa tonga dia tsisy akanontany tsony fa vahoaka tsy vahoaka ao ny mikohaka ao ny voan'ny sery ao ny marary an-doha fa tonga dia fa kasika ny somotra dia nary Matio sy Marika sy Luka John mba te hanoratra ihany fa tsy voatsoratra tsony ndray andro zay tarika zavatra nareo taloha zay rehefa tamin'izay mbola mpianatra mbola tanora kely dia rehefa vacance zay dia rehefa andro fianarana zany zay dia manangom-bola tamin'izany zay classe de tsotatro classe de 4e dia manangom-bola zay rehefa andro fianarana dia rehefa andro fianarana manangom-bola dia misy anabaviko zay mba mifinancer anay tamin'izany dia mividy fripy zay telo lahy zay mividy fripy balana fripy zay dia vao vacance mihitsy tonga dia manenjika tsena na ambo mandroso atany fotsy ambatolampy tsy fantirindrotona tsirabe inrotona talatany volonondry inrotona rivomamy tsena dia hainy etsinjerista manay latsinainy any Bakaro anina ariana any ndao ary dia manenjika tsena zay varotra fripy dia avy eo rehefa mivarotra fripy dia zao misy fotoana mandeha anjambany frais andehanana makamo fotsiny misy dia miantoka mivarotra atao any ny sakafo sy ny sakafo sy ny sisa fa rehefa ohatra ny tsy mandeha io tsena io tena farak'izay tsy mandeha ka didinao ny zavatra lafo soratana anaty kahie inona le izy zay vany akanjo ba fotsifotsy misy tsipitsipika maitsomaitso misy col roulé ray tadidinao mihitsy zay akanjo zay dia tadidinao mihitsy ny place le tetsy inony lafo rehefa le tsy mandeha teny tadidinao mihitsy hay tesy nisy any ohatrany grigri ohatrany misy bokotsy ny eo amin'ny lony iny alafotsika 700 hoe eta adidy fa misy fotoana rehefa tena fotoana mampanambola ny olona fa mandeha ny teny tsy tadidinao tsy voasoratra anaty kahie tsony fa dia zay lafo ohatra izany nge tamin'ilay andron'ny Petere tamin'io Matio 2:20 vahoaka tsy vahoaka dia tretinao eo fotsiny zany zao dia efa tsy voisanao tsony firy ary zany zao raha dia tahena zany zao firy ny fahagagana teo misy olona karazana aretina firy teo fa tsy possible tsy vita tsony nefa ny io andro ray io fotsiny io tanàna ray io fotsiny fahagagana firy zany zao ny teo ka raha ny detahena teo io dia ohatran'ireny lista amin'ny 29 mars re reto avy no maty teto ohatra fa reto nay ny velona teto ianona variananina narary ny tanany dia sitrana rehefa nikasy ihany tsy ombony boky ry havana ary zao no tiako ampaherezana anao ivenina amin'le jaona 1:20 ilay jaona 1:20 1:20 hoy Jesosy hoe hoy ny ten'Andriamanitra hoe misy zavatra maro hafa koa zay nataon'i Jesosy raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetra zany ataoko fa izao tontolo izao aza tsy ombony boky izay voasoratra izao ngery havany ireo izao boky efa nakatona
vita ny fanoratana azy natota sisa naimprimena sisa ny baiboly bola betsaka tokony hiditra efa nakatona ny baiboly fa tao ambadika taonge mbola betibeke ny olona nisy nahita fagakany ary reo zavatra ny tantarain'ny mpianatra reo ny zavatra hitany masony de soratany fa tsy ny zavatra ny ainany ny aina nefa isan'andro ny aina nefa isan'andro de mieritreritra fotsiny tsika hoe na iza na ianao voasoratra amin'ny boky fe ny zavatra nataon'Andriamanitra tamitry taminao fa isika koa de tena boky de ay koa zany tsara fantatritsika boky voasoratra tsika nge toko sy andininy koa Matteo toko 1:20 John toko 1:25 fa ny fiainanao ko nge afaka misy hoe Marie-Jo toko 1:4 inona nataon'Andriamanitra ny azo eto amin'ity fandarana naovatra hatramin'ny fandarana de misokatra eto foana ny boky raha toko 4:4 reny tantarako efa misy tantara ainareo eo amin'ny filazantsara ny raha ohatra toko zao andininy fa zao fa ainareo tsy enjery hoe le tari amin'ny violon zay de nanao ohatra zao le tari amin'ny aniny zay de nanao ohatra zao ka ny amin'ny boky velariko fa tsy tafiditra atsony zany fa nataon'Andriamanitra tamy be de be Davidako ny manana boky hoy David any amin'ny Salamo 40 le vakitsika teo 7 amin'ozy David de hoy za ity atonga eo amin'ny tonga ity atonga ao amin'ny orona bokiny na ny ratana Alleluia hoy David ity atonga ao amin'ny orona bokiny na ny ratana i David koa tonga de boky misokatra salamo nataon'ny David mbola vitsy koa reo tsy mitao daholo ny salamo nataon'ny David ianao nge manana misy fotoantsika tao anaty toroteny raha toko 7:5 le trosa ohatra boky mivelatra mititsika za de ianao boky ary ny tena marina ny olona anankiray de boky anankiray olona anankiray de boky anankiray ianao io Angela efa namaky an'le boky Angela Diamant ianareo inona ny ao zao ny tantara ny problème ny sasany tsy misokatra mihitsy le boky de tsisy vakiny idina le boky ny asokafako hoy David hoe ty tonga ao amin'ny oronam-bokiny na noratana fa sokafo zay jereo ny tantarany David fa mamaky ny boky ny David ianao fa tonga de mahery manahoana ianao rehefa vakiny boky manahoana zao ianao misy karazana boky misy boky mampalahelo misy boky mampime misy boky mampatahotra misy boky mahafinaritra misy boky mampahery misy boky mahakivy misy filma taloha rehefa mamaky ny boky ianao de tsy maintsy alahelo fa maty foana ireo liony amin'ny farany ratsy fefara misy boky mampalahelo vao mamaky an'le boky ndry titandrika be le boky neny Angelina ao zany vita sino neny mampinona hony toko 1:2 ka hatramin'ny 5 ila filazantsara alleluia za zao le afina tao ambadika sary vao izy vanoratra an'izany io totsy zay le izy olona ray boky ray de tsy omby ty zao tontolo zay raha tsika reto tsy omby zao tontolo zao ty raha ambaratsika detailletsika nataon'Andriamanitra tamitsika tsy ombo alleluia satria lehibe loatra ny Jesosy tsika mety izanao boky tena vakina misy olona misy fotoana tsy nahavimbona baiboly ianao misy fotoana mety tsy afaka hitory amin'ny olona ny filazantsara ianao mety tsy azo ny olona mihitsy ny tiany Paoly soratana sy ny tiany Matthieu soratana fa ianao boky koa hainao tsara manazavan'izany alleluia hainao tsara manazavany ianao io fa ny problème anao ianao tsy mety manambara neny olona de ozy izy David za te hanambara fa maro loatra de tsy voatanisaka fa ny ianao ndray misy neny sasany fa tsy te tantara be de be boky mikombony ry havana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa za tena teteny ianao io boky tena boky mahaliana be mihitsy io fiainanao io fiainanao sy Jesosy ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao io tena mahaliana fa ny problème tsy sokafanao le boky
eto zao anao dia mitanisa zao avy ianao tsy jery nataony Jesosy tao amin'ny baiboly ary nataony Jesosy tamin'ny fiainanao iza nefa mba naheno an'izany niary havana malala dia ataoko retany ren-danitra fa tsy voatanisa ny soa nataony eo Andriamanitra ito amin'ny fiainana manomboka androany ndao ataontsika izany manomboka androany indrindra nareo mpitory teny eto manana sehatra ngenareo nokafana ny bokinareo mba toany fijoroana vavolombelona hoe zao ny nataony Jesosy tamin'ny fiainako fa salamy mandehandeha ingenao io hoe salamy mandehandeha soa meva toko voalohany andiny voalohany kahatramin'ny fahafolo sitrana tamin'ny aretina nefa efa saiky maty firy kilao sisan'ny soa meva zany raha mamaky ny boky zany tsika soa meva toko voalohany andininy voalohany halleloia aona nefa rany sitrana tamin'ny aretina tamin'inona fakatoavana tenin'Andriamanitra fotsiny halleloia tahiny tompany tsika rehetrarehetra lehibe ny Andriamanitsika tsy voasoratra ary tsy voatanisa ny zavatra ataony ny hafa aza mitanisa ry havana ianao io tokony hatsapa ary tokony hitanisa tantarao ambarao inona ny nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao fa Jesosy tokony hasandratra tahiny tompany tsika rehetrarehetra mino fa nampahery anao zay fotoana ny raha antsika teto zay dia teny aminao hoe tsy dia rava mifandarantsika izany androany fa tsy maninona zany rehefa tafiditra ao anatinao fa tokony ho detaillenao io zavatra nataon'Andriamanitra aza mamanao savo be alandavana tena teneko anareo nisy trosa taloha dia afaka ankehitriny lasa le trosa tsy izay le izy ambarao amin'io le fanahoana ahoana ny trosa taminao nandalo ohatriny ahoana avy ny lalanao ty halleloia ambarao tsirairay fa manam-potoana ianao manana fotoana ianao ny mpianatra tamin'izany sady ny enjehana ny nanoratra ny baiboly voasoratra zareo ny baiboly dia mahatatra zareo ianao ty mbola tsisy manenjika mandrina anao tsy mety mijoro vavolombelona ny nitozy toko faharoa andininy faefatra hatramin'ny fahatelo amby folony vojeny Jesosy tamin'ny fomba tsy takatry ny saina izy dia tsy mikahatra halleloia nareo zao mbola vonareo firy fotsiny zao ny nanoratra ny bokinareo inga ry havana tsy misy betabe ny olona menatra tantaran'izany zareo zany hoe dia hoapotraka eto ka nanaovan'Andriamanitra taminao inge mba hanapotrana an'le izy mihitsy mba hahafantaran'ny olona fa lehibe Jehova any ambadibadika any ravana misy olona mitolona olana ohatranao io fa saingy tsy navoakanao le boky dia tsy hitan'ny olona ny resety nefa izy mba te hanao sakafo ohatran'io sakafonao io ihany koa fa tsy vitanao halleloia za manokana tena faly raha ny bokiko ny anisan'ny mba vakian'ny olona koa ny boky ny fiainako dia ny olona mahita hoe ary azo atao kainy mivavaka azo atao ny tafita ny fivavahana azo ataony tsy mandeha any amponja noho ny fivavahana azo ataony tsy afabaraka noho ny fivavahana ary na dia afabaraka ary amin'ny alalan'ny fivavahana azon'Andriamanitra atao manampy anao ny voninahiny indray ho tahiny tompany antsika rehetra lehibe ny Andriamanitsika tsy voatanisa ny soa nataon'i Jesosy tsy voatanisa ny fanehoan-kery nataon'i Jesosy hoy tenin'Andriamanitra ny molo tsy mba nakomboko ny boky tsy mba nakomboko fa ilaza ny fahatsaranao Andriamanitra boky mandehandeha ianao sokafo ny boky ampahafantarin'ny olona fa tsy ohatr'izany raha tsy Jesosy aina hono toko voalohany aina toko faefatra andininy voalohany otazona ny aza foana tsy nisy vaksi halleloia rodinina toko fatelo andiny mahafinaritra be koa mamaky anareo Jesosy namonitsika tsy very sady napatatra amin'ny marindry mahafinaritra izy koa ny anoratra mahafinaritra be mamaky ny bokinareo ndry mahafinaritra ery aiza daholo izy teo aiza daholo izy teo iza mbola anoratra voatra mahafinaritra mahita azy mahafinaritra tahiny tomponareo fa manana boky voakinareo manana boky azo sokafana ianareo sokafany boky ampamakio ny olona ny fiainantsika halleloia fa ho voninahitran'Andriamanitra zany rehetrany ary raha itsika manome voninahitra n'Andriamanitra dia mbola tafian'Andriamanitra voninahitra bebe kokoa mihoatra no io izasy ianao samby tahiny tompo samby tahin'Andriamanitra tsy vita ny tantarany nataon'i Jesosy fa ny azontsika atao dia andao hiaiky fa lehibe ny anarany andao hiaiky fa lehibe Jehova samby tahiny tompontsika rehetra amen
rahatsika vavaka izany izy zany riavana malala ataotsika hiteny hoe lehibe ianao Jesosy a tena tsy takatry ny saina. Halleloia. Tena tsy takatry ny saina ny falebiazanao Jesosy. Sotra Jesosy, sotra ny amin'ny fitiavanao fa tsy takatry ny saina tokoa zany zavatra nataonao zany Jehova. Tsy takatry ny saina Jesosy zany zavatra nataonao, tsy voaisa, tsy voatanisa, ary tena tsy takatry ny saina iny. Ary rariny raha nitolagaga ny olona, ary nanaiky fainao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Na nataonao teo amin'ny fiainanay fotsiny azy Jesosy dia efa tsy voaisa, nefa misy anankifiry zay no eto. Raha misy olona fanena amin'ny Jesosy anankiray ravana ka mety hoe mangataka hositraniny ny olona iny, dia tsara fantatrareo fa tsy sitrana fotsiny ny alany teo, fa zay rehetra tsy milamina teo amin'ny fiainany nalamin'i Jesosy. Mety eny anatina Jesosy zany olona zany satria voany sery, fa nijereny Jesosy koa naona koa io olona io, dia nivokisany sady nisitraniny. Fantany koa fa ny tokantrano io misy zavatra tsy milamina, dia nataony nanaraka ny olona io ny fanambinana. Fa tsy voatanisy zany, tsy détaillé zany, tsy voadétaillé tsony zany satria maro loatra. Ary te hampairanao androany fa sambatra tsika manompo an'io Jesosy tsika io ravana. Aza miala amin'ny Jesosy ianao na ahoana na ahoana, fa tsy tambo isaina ny soa mbola azony atao eo amin'ny fiainanao, tsy tambo isaina ny zavatra mbola azony atao eo amin'ny fiainantsika ravana. Raha sendra misy zavatra mahadiso fanantenananao anankiray nangatahanao taminy nefa tsy tonga teo aminao, aza matahotra mbola manana 110 sy 1 alina ho maninao anao izy raha mbola velonay ny tokoa ianao. Ho tahin'ny tompony itsika menaka. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa tena hoe napairanay teto indray zany teny zany androany, fa tsy voatanisa tokoa ny soa azo avy aminao Jesosy, tsy voatanisa ny zavatra nataonao Jesosy, tsisy boky omby an'izany. Ary raha ny fiainanay fotsiny dia tsy hainay tsony hoe page anankifiry, tsy voaisanay hoe page firy raha ho tantaraina ny soa nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Na dia tsy resaka fa tsy tia androandroany ity, na dia teny amin'izao tontolo izao zay Jesosy, tsy tratra ny accident zay, tsy nijanona ny fonay, tsy nanao arrêt du cœur teny andalana teny zay, o Jesosy tsy lasa dala ho azy teny zay, na nisy lalandra-tapaka dia nisy tsy nietsika tsony ny ratsambatanay. Zany hoe Jesosy hosoratanay ao anaty boky dia efa tsy fantatra tsony hoe pejy anankifiry androany ny amin'ny fiainako androany fotsiny. Misaotra Jesosy, tsy voatanisy, tsy voaisy, tsy tambo isainy, fa tsara ianao. Misaotra Jesosy, misaotra anao nandray anay, fa zay tena mireharesy sambatra manompo anao le Andriamanitra velona. Misaotra Jesosy malala. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao misy andrata amin'ny avo indrindra, dia matoka Jesosy fa mbola anao mihoatra ianao, mbola ho maro ny zavatra tsy voatanisany, mbola ho ataonao koa Jesosy. Misaotra Jesosy. Dia raina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao. Jereo reto mpanomponao zay tonga eto reto androany, jereo fa milanao izy ireo. Jereo zay olona tonga eto reto, indrindra zareo any Madagasikara, manantanina ny cyclone Jesosy. Jereo reto mpanomponao reto, anavaka azy ireo ianao, anavaka azy ireo zay anazy rehetrarehetra ianao, dia ataovy takany tamin'ny androny rahabajanga Jesosy. Nasanatry nirodana azy, nasanatry isy manda ny Jeriko irodana. Misy trano anankiray eo ambonin'io manda io tsy mirodana, dia ho an'izay matahotra anao zany. Raha azonao avily ny cyclone avilio Jesosy, fa raha tsy maintsy miditra ao Madagasikara, avao ny mpanomponao, ataovy miavaka izy ireo. Misaotra Jesosy. Miotra lavitra zay nietretinay Andriamanitra ho ataonao amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina. Amin'ny tsirairay avy zay tonga eto hoe valy soa hoe valy piti, fa ny ary tory ny feonao sy ny teninao teto zay. Misaotra Jehovah Andriamanitra tsy to. Misaotra Jesosy malala, malalanay, tianay, ankafizinay, maminay. Misaotra Jesosy. Zay tsy voalaza kena malala ny masoa, ary dia vozy sasatra faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingoka sy angalatra ny tezy napafy teto anatin'ny fondreto olona tsirairay avy reto. Fa hamoa avy zato eny
arivo tsy manam-patapelana amin'ny tsirairay avy. Misy saotra Jesosy maralo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ndao mpandrotsika nanavavitsika Razana Monika ivavaka ho amin'ny firenena. Tay tompo ranavavy Monika. Halleluia. Makasitraka indrindra nanavavitsika Razana Monika isika Marietta tanaty izay vavaka ho an'ny firenena zay. Dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amalitianao nanavavy Marietta. Dia tainy Jesosy tombosy sady mitombo fahasoavana. Halleluia. Dia mame fisaonana antsika rehetra koa tonga niaraka taminay teto androany tafitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga ny amin'ny ranandro Jesosy ka tainy tompo verenana soma tsara daholo tsika. Dia rehetrarehetra raha pitso alina miaraka amin'ny mpitoro teny hafa indray miaraka amin'ny ekipa hafa indray dia mame fotoanao ary raha pitso mandrapatonga an'izany afaka mihaino Aki Radio nareo Aki Radio point radio 12345.com manefanareo mihaino Aki Radio point radio 12345.com afahanao mihaino japeo Aki Radio. Misy totezaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'izao raha mbola tsy nahino tsara ianao dia misy toteny hafa koa amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo. Tainy Jesosy raha pitso indray mihaona mahereza daholo dia toromaso mamy tontolo andro mahafinaritra be zany no manan'Andriamanitra anao takalo ny eretanao toroteto ny anao tena androany voky tena Andriamanitra anao zao aza matahotra aza manahy mandehana fa Jehova momba anao. Halleluia. Amen.